Jehovah Andriamanitra ny famonjena andro manala no hitarainako eo anatrehanao. Aoka ny fivavako ho tonga eo anatrehanao. Atonga ilano amin'ny fitarainako ny sofinao. Amen. Ivavaka tsika izay afaka dia mangataka azy aho ampilefitra ny lohaliny. Ry Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay any an-danitra, rainay noho ny amin'ny Jesosy Kristy ianao. Tsy hainay amin'ity marainay ity ny tsy hisaotra sy hidera ny anaranao satria dia mbola navaozonao aminay ny fahasoavanao, ny famindraponao ary ny fitiavanao amin'ny nanomezanao anay ny taona vaovao 2024. Nomenao taona ray indray izay ao amin'ny fiainanay. Dia tsapanay tokoa Andriamanitra fa tsy manary anay ianao. Fantatray anefa fa noho ny fahalemenay mbola miaina ato anatin'ity nofo feno fahalemena ity dia mety lavo izay
mety mbola mitoetra ao anatin'ny fahotana aza satria na eo aza ny fanirinay hitoetra ho matoky eo anatrehanao dia zany fahalemena izany mahatonga anay anota aminao, mety manao fananina izay, mety manao koa zay Andriamanitra ho atsirambina amin'ny fiainam-panahinay. Amin'ity maraina ty ara dia mangataka indrindra ny fahamelana aminao zay sy ny fanadiovana. Eny ray eo mibebaka aminao tokoa izay raha nomboka ity taona 2024 ty mba ho tanterahanao aminay tokoa ray eo ny fahagagana dia ny anomezanao sy ampitoerinao ny fanahinao antoponay ka ny fiainan'ny vahoakanao dia fiainana midera sy mame voninahitra anao tokoa, tsy amin'ny fitenena ihany zany fa eo amin'ny fiainanay ray manontolo dia apetraka eo ambanin'ny fitantananao ny fiainanay ary dia midira antsehatra ray eo ary tanterao aminay zany vavaka zany araky ny alehiben'ny famindraponao noho ny amin'ny anaran'i Kristy rery ihany. Amen. Eny avy izahay ety anoloana mangataka antsika hitsangana. Izahay ireo dia solotenan'ny fiangonana malagasy eto Lasella Saint-Cloud. Izahay ireo zany no atao hoe équipe pastorale miandraikitra ty fiangonana ty. Zany hoe ao anatin'izay équipe pastorale zay misy ny pasteur sy l'olona. Izay dimy zany no l'olona miandraikitra ity fiangonana ity miaraka amin'ny pasteur Ralph afaka mipetraka tsika. Izahay ireo zany no solotenan'ny fiangonana iarabantsika. Voalohany indrindra iarabantsika tratry ny taona 2024. Lasa iny ny 2024 mino sika fa ho lasan'izay izay mety ho toetra ratsy, ho lasan'izay izay mety ho avonavona, ho lasan'izay izay mety ratsy rehetra sy ny loza rehetra, fa ity taona nomen'Andriamanitra vaovao ity dia hitondra soa ho taona zina ho antsika rehetra amin'ny lafiny rehetra, na fahasalamana io, na amin'ny ara-toekarena, indrindra ho taona zina ara-panahy ho antsika rehetra. Manaraka izany fa miarabantsika tratry izao sabata voalohany ty taona ity izao ihany koa, Andriamanitra ny anome antsika ny fanahiny ka tsy zaraketo sika, tsy ho feno za fanahy izany ary tondra atsika amin'ny fiainantsika ho avy rehetra ny fanahin'ny tompo. Manaraka izany ihany koa, raha misy vahiny voasambany vao tonga eto amin'ity fiangonana ity androany dia mangataka azy ireo hitsangana. Zay sambany vao tonga eto amin'ity fiangonanay eto amin'ny Lasella Saint-Cloud ity dia mangataka azy mba hitsangana tompoko. Aza mihafahafa mahita ny anarana fotsiny tompoko, aingo, bako. Faly miarabanareo tonga soa eto amin'ity fiangonanay ity. Andriamanitra ny tahinareo ary androtraka ny fitahiny manana ambiampy ho anareo ary hiaraka aminay eto nareo androany tontolo satria ny fiangonana eto dia tontolo ny andro. Hiaraka isakafo koa itsika rehefa avy eo ka dia
manantena ny fiarahantsika mandritra ny tontolo andro. Misy fanomezana atsiarovana ny fandalovanareo teto am-piangonana. Hotoizana ny fotoanantsika hiara hisangana isika. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main tout ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers, des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Nous arrivons maintenant au moment des dîmes et offrandes. Nous allons pouvoir remercier Dieu pour ses bienfaits pendant cette année passée. Donc il y aura deux passages, le premier pour les dîmes et offrandes et le second pour notre projet de construction d'église.
Andriamanitra ray izay ny an-danitro, ianao tokoa ny tompony zavatra rehetra, ary na izay ara dia anao, vahoakanao. Makasitraka izay Jesosy io, fa novidinao tamin'ny ranao lafo vidy. Eny, amin'ny fofeny fankasitrahana, no nanateranay anao ny fanatitra sy ny ampafolony, ary ny anjara ihany koa eo amin'ny faniriana ny anangana fiangonana. Da io izany Tompo, ary da io ireo hitantana izany vola makarena izany, mampandroso ny asanao. Ankehitriny kosa Andriamanitro, raha iaino ny teninao izay, dia araka ny voalazanao, ny teninao dia mampianatra, ny teninao dia manintsy, ny teninao dia manova, ny teninao dia manasitrana, ny teninao dia manafaka ny gadra rehetra. Mila an'izany izay Jesosy io, mangetahetan'izany. Ka aoka Tompo, ny fanainao masina, ameno anay. Ampangina ny feo hafa rehetra dia ny feo avy ety aminay. Fa aoka ny feonao irery ihany, no aneny mafy ato anatinay. Ka hitondra fiovana tanteraka ao anatinay. Da io manokana koa ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra. Mba ianao mihitsy ny fanahy masina no ampiteny azy. Satria ianao no tiana eno amin'izao vaninandro izao, ny feonao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Eo am-pitsanganana ihany dia manasa antsika rehetra nokatra ny baibolitsika hiaraka mamaky ny tenin'Andriamanitra isika izay voasoratra ao amin'ny Matthieu 9:10.
Mattio toko fahenina andininy fahafolo. Ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Amen. Bonjour les enfants. Et je vous souhaite à tous une très bonne année 2019. Ah. Est-ce que vous connaissez le secret pour avoir une bonne année? Vous voulez avoir une bonne année? Ah oui. Bon, alors écoutez l'histoire, je vais vous dire le secret après. Alors c'est l'histoire de Martin. D'abord, qui d'entre vous aime bien aider papa et maman à faire les tâches ménagères? Levez bien la main très haut. Ah, c'est bien. Vous voyez les parents, ils aiment bien aider à faire les tâches ménagères. Eh bien, Martin, malheureusement, lui, il n'aime pas trop faire les tâches ménagères. Quand papa ou maman lui demande de faire les tâches ménagères, il dit « Oh non, on ne peut jamais être tranquille. Il ne nous laisse pas jouer. Il faut toujours faire les tâches ménagères. » Pourtant, il joue beaucoup, Martin. Et alors, les vacances arrivent. Et il est content. Il a dit « Ouais, je vais partir en colonie de vacances. » Vous êtes déjà partis en colonie de vacances? Alors, pour ceux qui sont partis en colonie de vacances, ils savent un peu de quoi il s'agit. Martin, il n'est jamais parti. C'est la première fois. Et il s'est dit, ouais, là-bas, je vais jouer tout le temps. Alors, il était content de ne pas être obligé de faire les tâches ménagères. Donc, il arrive en colonie de vacances. Et alors, l'animatrice explique les règles. Alors, il dit, bon, en colonie de vacances, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour jouer, mais il y a un temps pour ranger les affaires, pour faire la cuisine, pour aider les animateurs à éplucher les légumes, tout ça, pour nettoyer le camp, pour nettoyer la douche. Bon, bref, il y a quand même quelques tâches ménagères. Alors là, Martin, il a commencé à faire la tête. Il a dit, oh non, je ne suis pas venu ici pour faire ça. Et les jours passent, donc là c'est le jour du grand jeu. Mais avant le grand jeu, il y avait la vaisselle à faire, hein, parce qu'il venait de manger. Martin, il boudait, il ne voulait pas faire la vaisselle. Et alors, pendant que tous les autres font la vaisselle, lui, il a dit non, je ne veux pas. Et alors, il est allé dans un coin. Les animatrices ont dit, bon ben, tu vas réfléchir dans un coin parce que toi aussi, tu dois faire tes tâches ménagères. Et la vaisselle est finie pour les autres. Le grand jeu arrive. Alors, tous les autres, ils peuvent jouer, mais pas Martin. Parce que lui, il n'avait pas fait la vaisselle. Alors, les animatrices ont dit, il faut que il y a encore une tâche ménagère à faire là. Non, il ne voulait pas. Alors, il a boudé pendant le grand jeu. Et il a passé quelques jours comme ça. Il a raté ses journées, hein, parce que finalement, il n'a pas joué, il n'a rien fait d'intéressant, mais il a réfléchi. À la fin, il s'est dit, bon, allez, je vais quand même faire les tâches ménagères comme tout le monde. Et il a fini le camp quand même joyeux, parce qu'il a pu jouer avec tous les autres enfants. Voilà. Eh bien, j'en arrive au secret pour passer une bonne année. Donc, vous voyez, dans cette colo, il y a quand même des règles. Hein. On ne peut pas tout faire n'importe quoi, parce que si on fait tous comme Martin, on fait que jouer, qui va faire à manger, qui va faire la vaisselle, etc. Ça ne va pas bien se passer.
Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Et donc, c'est dans le texte, le secret, c'est dans le texte que nous venons de lire tout à l'heure, Matthieu chapitre 6, verset 10. On va le lire ensemble. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est le règne de qui là? C'est le règne de Dieu. En fait, c'était la prière de Jésus, la prière que Jésus a appris pour nous. Voilà. Le secret, c'est que on fasse partie du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, eh bien, il y a des règles, c'est organisé, c'est pas n'importe comment, et c'est comme ça que tout se passe bien dans ce royaume. Et vous savez, les règles de Dieu, c'est pas des règles difficiles, hein. C'est des règles où il faut beaucoup d'amour. C'est difficile ça? Voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous de demander à Dieu pour cette année que ce soit lui le roi dans votre vie. Donc, pour chaque chose que vous allez faire, vous demandez à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Et vous savez, Dieu y répond. Hein. Il répond de différentes manières, soit dans la Bible, soit par des personnes, soit il vous parle directement dans la tête. Il vous convainc que c'est ça qu'il faut faire. Et quand Dieu répond, eh ben, il faut faire ce qu'il a dit. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne année avec Dieu au volant. Saotra ny anabavy ihany itsika raha napiditra niaraka tamin'ny ankizy ny zavatra voalaza ao Matthieu toko 9 ka 10 izay manao hoe ho tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao ety tany takiny any an-danitra. Ny afatra tiako zaraina amintsika amin'izao maraina izao dia indrindra amin'izao fotoana vaninandro izay itsingerenana ny taona vaovao dia ny antony teny zaraintsika dia amintsika eto maraina dia mba ny ananantsika fanapa-kevitra amin'izany taona vaovao izany. Ary rehefa taona vaovao dia matetika mijery ny taona lasintsika ny amin'ny zavatra nitranga mba ahafahantsika miatrika an'izany taona vaovao izany inona no mety sy ny tsy mety ary analantsika ireo zavatra ialantsika ireo zavatra izay tsy mety mba angalantsika fanapa-kevitra vaovao. Ary ny votoatin-kevitry ny tenin'ny Soradramasina amin'ity maraina ity dia ny ametrahantsika an' Jesosy Kristy amin'ny loha laharana eo amin'ny fiainantsika. Alohan'ny hidirantsika amin'izany famelabelarana izany dia miarahaba an'ireo izay manaraka amin'ny internet ny tenako ary ny fiangonana eto Saint-Cloud koa maniry an'izy ireo taona vaovao ihany koa ary engan'izy ireo koa mba samiaka fanapa-kevitra indrindrindrindra amin'ny fiainana ara-panahy ary koa amin'ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy. Ny famelabelarana androany maraina dia ny arahantsika mijery ireo lohalaharana 3 izay ho tapatapahako amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany, ny sitrapon'Andriamanitra ary koa ny sorona sy ny fanatitra
n'Andriamanitra. Raha nomeko lohateny ty famelabelarany ity dia nataoko hoe omeo toerana ambony indrindra Jesosy Kristy amin'ny fiainantsika amin'ity taona 2024 ity. Amin'ny taona toy izao no anaovantsika ny zavatra ijerevantsika ny fomba hitondrantsika izany taona vaovao izany. Ary matetika tsika manova na manamboatra ny zavatra tsy nety nandritry ny taona lasa iny, ary rehefa manao fanapa-kevitra vaovao tsika dia ohatrany maka fanapa-kevitra vaovao tahaka ny ireny logiciel reny dia ataontsika hoe version .2. Mandeha nefa amin'ny fotoana raha jerevantsika ny zavatra tsy nety nandritry ny taona iny, misy maro izy ireo, ary rehefa avy eo ilay izy ohatrany hoe averintsika ihany lena fanapa-kevitra rehefa tonga ny miova ny taona indray. Ary noho ny akamaroan'izy ireo nefa dia betraka ny zavatra tsy tanteraka. Ary rehefa jerena rehefa mandroso ny taona dia jerena fa miverina amin'ilay version .1 ihany tsika. Ny vokatra izany anefa dia mahatonga fahakiviana, fa satria indraindray ilay fanapa-kevitra na dia maka fanapa-kevitra izy itsika dia jerevana fa fanapa-kevitra atao tsy ho vita mihitsy, tsy ho tanteraka mihitsy. Ary eo anatrehany zany problème zany dia matetika amin'ny problematsika dia tsy fahafahatsika manova izany ho engagement na fanapa-kevitra tena izy, fa ny zavatra mitranga matetika dia jerevana safisafona fotsiny, ohatrany aretina, zany hoe jerevantsika ny fomba hamantarana an'ilay aretina manodidina fotsiny fa tsy tonga any amin'ny tena fototra na le ezaka tokony ho tratrarintsika. Eo anatrehany toe-javatra zany anefa tsy ataontsika izay apety ny fifankalozantsika sy ny fiainantsika miaraka amin'ny Jesosy Kristy mba ahafahantsika manatanteraka izany fanapa-kevitra ireny. Matetika tsika na raha mitanisa ireo zavatra rehetra tsy vitantsika mandritsy ny reny taona ireny dia maninona moa raha tsy ataontsika lohalaharana ny toerana izay omentsika ny Jesosy Kristy. Mametraka an Jesosy Kristy ho lohalaharana, inona moa no dikan'izany? Izany hoe rehefa manao an'ilay lista amin'ny fanapa-kevitra tsika dia ataontsika eo amin'ny voaloha-laharana indrindra i Jesosy Kristy. Ary raha ohatra ka tsy tanterakitsika ireo fanapa-kevitra izay nataontsika ireo dia ireo ny tena zavatra olana izay tsika dinganina, fa satria matetika ny sitrapontsika nataontsika voalohany lohalaharana eo amin'ny fiainantsika. Raha ohatra ka omentsika ny toerana voalohany Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika, ary raha jerevantsika ka raha raisitsika izany Jesosy Kristy izany ataontsika ho lohalaharana dia mba tarihako ny sainareo, ny fijerinareo hoe inona avy
ny lohalaharana izay nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainana fony izy nandalo teto an-tany izany. Inona ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy rehefa nandalo teto an-tany izy? Ary raha tarihako ny sainareo, raha nanao an'izany priorité tao amin'ny fandalovany teto an-tany Jesosy Kristy, dia mba inona re ny priorité atsika tsirairay avy? Marina fa tsy moramora ny manatanteraka izany, fa satria matetika ny priorité atsika no ataontsika voalohany no ny an'Andriamanitra izany. Andeha no jerentsika ty tovolahy-panan-karena anankiray rehefa ny safidy ny prioritéany tsy tany amin'ny tokony ho izy, fa satria izany tovolahy izany tsisy izay tsy nananany teo amin'ny androm-piainany izany. Ary raha nanontany tena hoe inona ny antoka azahoako an'izany fiainana mandrakizay izany, dia namaly azy Jesosy ka nanao hoe, arak'izay voasoratra ao amin'ny Matthieu 7:17-17, Matthieu 7:17-17, izay ovakitsika, fa raha tafiditra, fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, dia tandremo ny didiko. Eto ry havana, namaly ty tovolahy ty hoe izany zavatra rehetrarehetra izany dia rehefa tafaresaka amin'i Jesosy izy, dia efa nitaterahako nafahatanорahako. Ary rehefa tenenin'i Jesosy izy hoe omeo any malahelo sy ny mahantra ny arenao, dia teo izy zay vao tena nalahelo mafy izy, fa satria inona ny zavatra nitranga? Nifatotra tamin'ny arena izy, nifikitra tamin'ny arena izy, nataon'ny lohalaharana voalohany indrindra. Ary izany arena izay ny fikirana izany dia karazany ohatran'ny nanelanelana anazy tamin'Andriamanitra izany. Tsy vonona ny analan'izany, amelan'izany arena izay nanana an'izany izy, ary tsy fantany ity tovolahy ity fa nandika ny didy voalohany indrindra teo amin'ny didin'Andriamanitra izy. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Exodosy 20:17, izay manao hoe, aza manao Andriamanitra hafa fa izao ihany. Inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho ataontsika ho lohalaharana sy iarahantsika miaraka amin'izany? Ny zavatra tiako zaraina aminareo voalohany indrindra dia ny mikasika ny fanjakan'Andriamanitra, izay arak'izay voalaza teo amin'ny 9 fototra izay mivakintsika tany voalohany. Izany hoe ny fanjakan'Andriamanitra raha nandalo teto tany Andriamanitra i Jesosy Kristy, fantatry tsara antsika fa Jesosy Kristy dia niaina tamin'izany fanjakana izany izy, ary kanefa ny zavatra nataon'ny lohalaharana voalohany indrindra dia niatongava izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary hita teo amin'ny fampianarana ny vavaka izay nataony teo amin'ny ireo apôstôly sy mpianana izy. Ao anozy mivoalaza ao amin'ny Matthieu 9:10 izay arak'izay voalaza antsika teo, ho tonga ny amin'ny fanjakanao ety an-tany
tahaka ny any an-danitra. Nampianatra n'izany fanjakan'Andriamanitra izany izy, ary fantatritsika tsara fa ilay fanjakana velona izay hitatsika eo amin'ny fanoarana izay voasoratra amin'ny Matthieu 7:20, izay ny tanisany hatrany hatrany izay manao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaky ny voatsinampy, tahaky ny zao. Ary raha ohatra tsika miaina amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, dia ny zavatra tokony voalohany ataotsika dia ny mangataka, ny hitoerana izany fanjakana izany mba hitatana ny fiainantsika amin'izao androm-piainantsika izao. Fa satria ny sitrapon'Andriamanitra, ny zavatra iriny, dia ny atateraka an'izany ao am-pontsika tsirairay avy. Ary izany sitrapon'Andriamanitra izany dia toy ny ho tanteraka etỳ tany ka tahaka ny any an-danitra. Raha nanoratra ho an'ny fiangonan'ny Kolosianina Paoly, dia ny famonjena atsika dia tsy inona akory fa ny fanovana, ny fitantanana, ny fanjakana izay ty fanjakany tany ity ho fanjakana izay ho didininy fanjakana avy amin'Andriamanitra zany. Andeny hoe hovakitsika ny eo amin'ny Kolosianina 1:1. Kolosianina 1:1 ka ny 7:12. Kolosianina 1:1 ka ny 7:12 izay manao hoe sady nahafaka atsika tamin'ny fahefany maizina ka mamindra atsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Zany ny riavana ny zavatra faniriany Jesosy voalohany indrindra ho tanteraka ao amin'ny fiainantsika, dia ny hibebahantsika mba azahoantsika ho am-pelatanantsika izany fanjakan'Andriamanitra izany. Ary ny zavatra voalohany indrindra izay tian'Andriamanitra, tiany Jesosy Kristy, izay ho zaraina amin'ny vahoaka ray manontolo sy ty amin'ny tany rehetrarehetra ity, dia tsy inona akory fa ny fanjakan'Andriamanitra izany. Jesosy raha nandalo tany Galilea izy, dia zavatra nataony toriteny izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra zany, arak'izay voalaza ao amin'ny Marka 1:1 ka ny 4:12 sy ny 5:12. Marka 1:1 ka ny 4:12 sy ny 5:12 izay manao hoe efa tonga ny fotoana fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebay ianareo ka minoa ny filazany tsara. Zany hoe raha mitady ny dikany izany atao hoe fanjakana izany itsika, dia fanjakana izay misy fitsipika, izay misy lalàna, izay mifehy azy. Marina fa ohatrany hoe kiasika fanjakana tsika hitatsika ny fanjakana rehetrarehetra izay manerana an'ity tany ity, fa izany fanjakana izay misy an'Andriamanitra izany dia ilay fanjakana izay mahery sy maharitra indrindra, ary izany fanjakana izany dia misy lalàna mifehy sy mitantana azy. Ny fanjakan'Andriamanitra ry havana dia efa nanomboka tamin'ny fotoana fanorenana, kanefa noho isy Satana izay nanadaboka an'ireo razambentsika dia ninjera tanteraka izany fanjakana izay naorin'Andriamanitra izany, fa satria tsy nitoetra teto amin'ity tany izay niainantsika izany. Kanefa noho ny fahafatesany sy noho ny fitsanganany amin'ny maty, dia Jesosy Kristy no namerina anoloana izany fanjakana izany ao anatin'ny fiainantsika. Aza gakitsika raha nampianatra n'izay voalaza ao amin'ny
Matio toko fahenina ka ny andininy fafolo izay manao hoe ho tonga ny amin'ny fanjakanao ataony ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ary raha nanontany an Jesosy rehefa fariseho nikasika an'izany fanjakana izany hoe raha oviana no tonga izany fanjakanao izany, dia namaly Jesosy arak'izay voalaza ao amin'ny Lioka toko fa 17 ka ny andininy fa 20 sy ny 2 Lioka toko fa 17 ka ny andininy fa 20 sy ny 2 izay manao hoe tsy misehoseho no fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny olona tsy hanao hoe indro, ity, ety na iry, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Eto ry havana dia zany fanjakana izany dia mampiseho ny tenan'i Jesosy Kristy mihitsy raha niresaka tamin'ireo fariseho izy. Ary zany teny, ny tenan'i Jesosy Kristy izany, izay tenany izay nataony sorona, izay maty, ary koa nitsangana tamin'ny maty, dia nandrava ilay fanjakan'ny Satana izay mitoetra sy manjaka ao amin'ny fiainantsika ho an'ireo izay olona izay matoky an'i Jesosy Kristy mba hananana izy ireo ihany koa fiainana mandrakizay. Ny zavatra azontsika ianarana amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, tsy vitany ho tonga izany fanjakana izany, fa izany fanjakana izany ry havana dia efa tonga ary efa ho avy ihany koa izany fanjakana izany. Izany hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia ahitanao any amin'izay misy any Jesosy Kristy. Ny fanjakana eo amin'ny izay toerana izay andehanan'i Jesosy Kristy, izany hoe izay hitoeran'i Jesosy Kristy ao am-pontsika izany fanjakana izany. Izany hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia eto anivontsika amin'izao fotoana izao. Ary izany fanjakana izany koa dia manatrika antsika ary izay hiainantsika amin'izao fotoana izao ihany koa. Ahoana izy ny voalaza ao amin'ny Matio toko fa 17 ka ny andininy fa 20, Matio toko fa 17 ka ny andininy fa 12. Fa na aiza no iangonan'ny 2 na 3 amin'ny anarako dia eo afovoany ahako. Izany hoe Jesosy izany dia eto anivontsika amin'izao fotoana izao. Eto amintsika izy, ary izany fanjakana izany koa dia eto amintsika, mipetraka eto amintsika ihany koa. Marina fa ho avy Jesosy Kristy ho amin'ny fanjakana sy ny voninahiny lehibe, ary ametraka an'izany fanjakana izany mandritry ny arivo-taona. Ary amin'izany arivo-taona izay nampanantenany Jesosy Kristy izany dia anova an'izao rehetra izao, anavao an'izao rehetra izao, sy anova ny tany sy ny lanitra izy, ary tany vaovao sy lanitra vaovao no iarahantsika manjaka aminy. Izany no natonga an'i Jesosy manosika antsika hitady azy, hitady an'izany fanjakana izany alohan'ny zavatra rehetra. Ovakitsika ny ao Matio toko fa 9 ka ny andininy fa 7 hoe, vakitsika ny Matio toko fa 9 ka ny andininy fa 7. Fa tsakao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia anampy eo anareo izany rehetra izany. Mitady ny fanjakan'Andriamanitra ry havana dia sahala mitady an'i Jesosy Kristy ihany. Ary manao izany ho loha laharana amin'ny zavatra rehetra. Priorité ho antsika rehetrarehetra izany, ary rehefa ataontsika loha laharana izany fitadiavana n'izany fanjakana izany dia anaraka ho azy ny zavatra rehetra. Ny zavatra manaraka izany ihany koa, zava-dehibe
izay hozaraintsika. Zavatra faharoa manaraka izany dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary raha nametraka tao amin'ny vavaka nataony Jesosy Kristy dia inona ny voalazany tao amin'ny Matthieu 9:9 toko 10 tapany faharoa. Fa satria anisany nataony lohalaharana koa izany, atao any sitraponao etỳ tany tahaka ny any an-danitra. Jesosy ry havana, raha ny velona teto tany izy dia ny zavatra voalohany indrindra nataony lohalaharana dia ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ary rehefa nitady amono an'izy any Jesosy Kristy ireo olona izay amony azy dia ahoana hosozy Jesosy ao amin'ny Jaona toko 5:7. Jaona toko 5:7. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny zanaka tsy mahazo na inona ho azy afa-tsy izay hitany ataon'ny ray, fa na inona no ataon'ny ray dia toy izany koa nataon'ny zanaka. Marina fa raha teo mpamonoana, teo apototry ny fahafatesana, Jesosy Kristy alohan'ny hafatesany tanteraka, raha nanao mivavaka izy ary efa natsiaro irery izy, nivesatra n'izany zavatra miandry azy izany, fa satria ny zavatra miandry azy dia ny ahafahany mitondra ny fahotantsika rehetrarehetra izay tsy mendrika izany akory izy fa itsika no tokony hitondra izany, fa se itsika no nanao an'izany zavatra izany, kanefa nilevotra teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy, fa tsy ny azy. Ahoana hozy izy ny voalaza ao amin'ny Luka toko 12:2-7. Luka toko 12:2-7, izay manao hoe: raiko raha ny sitrakao dia esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko any eny atao fa ny anao. Ny tandrona voalohany izay nitratsarin'i Jesosy dia ny hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary petraka amin'ny fanontaniana amintsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao hoe: aiza ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny fiainako? Aiza ary inona zavatra tadiavin'Andriamanitra eo amin'ny fiainako? Ny fikasan'Andriamanitra ry havana dia zava-dehibe tokoa izany makatoa ny sitrapon'Andriamanitra izany. Ary zavatra tadiavin'Andriamanitra amintsika tsirairay avy dia mba ahafahantsika ho tanteraka ka ho tonga amin'ny tandrona indrindra izay anjara mendrika antsika, izay iarahantsika amin'Andriamanitra. Fantatritsika fa tian'Andriamanitra ny alalantsika tsirairay avy ny sitrapony. Ny tiany dia ny hitatiavantsika azy ary ny alalantsika azy, ary zany zavatra tadiavin'Andriamanitra zany dia mba hipetrahany sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny tena fiainantsika, fomba fiainantsika tsirairay avy. Ahoana hozy izy ny voalaza ao amin'ny Efesiana toko 5 ka ny 5 sy 7. Efesiana toko 5 ka ny 5 sy ny hatramin'ny 7, izay manao hoe: koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny endry, ka araraoty ny andro anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny tompo. Zao ry havana, marina fa zany sitrapon'Andriamanitra izany misy fomba hijerevantsika amin'ny endrika isan-karazany.
ka misy zavatra anankiroa izay tiako asongoadina amin'izany fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izany, dia tsy inona akory fa ny fitiavana an'Andriamanitra. Inona no atao hoe tia an'Andriamanitra ho antsika mpino? Anisan'ny fanehoam-pinoana teo amin'ny fiainantsika ara-panahy izany, rehefa nanantona teo amin'ny ranon'ny batisa itsika. Ary kanefa Jesosy Kristy dia laza izany fitiavan'Andriamanitra izany, ny lalàna lehibe indrindra, arak'izay voalaza eo amin'ny Matthieu 2:2-7. Matthieu 2:2-7 izay manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Zaho ary havana. Raha ny sitrapon'Andriamanitra ary, ahoana fomba atanterantsika izany? Moramora amintsika miteny hoe za tia an'Andriamanitra, ary eo amin'ny teny soratra masitra misy milaza hoe raha misy olona tia an'Andriamanitra nefa tsy manao ny sitrapony, ataoko asaiko tohizanareo ny ambony. Tia an'Andriamanitra tsy hoe akory hoe avy ianao dia misangambina aminy, manao câlin aminy. Tsy ohatran'izay mihitsy, fa raha fantatritsika misy zavatra hafa ihany koa izay tenenin' Jesosy Kristy mikasika ny lalàna faharoa izay avy ny vakitsika teo. Fa satria ireo lalàna anankiroa ireo dia lalàna tsy misaraka mihitsy amin'izany fanarahana ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izany, arak'izay voalaza eo amin'ny Matthieu 2:2-7 izay manao hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao. Izany didy izany ry havana dia didy sy sitrapon'Andriamanitra izay tokony tanterahantsika raha tiantsika maneho ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ary rehefa ho tanterantsika izany didy anankiroa izany, dia mandeha ho azy ny zavatra rehetra, ary tsisy zavatra misakana antsika ny fanantonantsika amin'Andriamanitra mba hahafahantsika mitera sy mankalaza azy, ary koa manao ny sitrapony, ary koa mitombontsika ara-panahy ary amin'ny fanompona an'Andriamanitra izany. Ny zavatra manarakaraka izay lehibe izay tiako zaraintsika amin'ny izany fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra izany, dia mba olona vonina hiasa missionnaire ho an'Andriamanitra izany. Izany asa izany dia miandry antsika tsirairay avy, ary izany asa lehibe izany dia izay manao ny asa an'Andriamanitra izany, dia arak'izay voalaza ao amin'ny Matthieu 5:7 manao hoe koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Taoriana ny nahafatesany Jesosy sy nandevenana azy, ary rehefa avy nitsangana tamin'ny maty izy dia teny zavatra ihany koa Jesosy tamin'ireo mpianany, arak'izay jerevantsika ao amin'ny Jaona 2:20 izay manao hoe fiadanana ho anareo tahaka ny nanirahany ray ahy no nanirahako anareo kosa. Andriamanitra dia naniraka an' Jesosy mba ho vavolombelona ny zavatra ataony sy ny zavatra lazainy, ary tahaka izany ihany koa Jesosy Kristy maniraka antsika tsirairay avy mba ho vavolombelona ny zavatra lazainy sy ny nampanantenainy sy ny zavatra ataontsika. Ny zavatra lohalaharana tokony ataontsika ihany koa manaraka izany, izay tian'Andriamanitra ataony, tiantsika atao, dia
amita ny asany ho an'ny hafa ihany kony. Anao ny asa misionera izay efa nandidiny atsika ho atao, ary ny zavatra manarakaraka zava-dehibe fatelo faran'izay tiako zaraina aminareo amin'ny zany mametraka an'Andriamanitra Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika voalohany indrindra izany dia ny sorona sy mifanatitra ny tenantsika ho an'Andriamanitra izany. Jesosy Kristy tena tao fanatitra ary natao sorona noho ny fahataontsika mba ho azo an'izany fiainana mandrakizay izay rehetra mino izany fanoloran-tena izay nataon'i Jesosy Kristy izany. Ary raha ohatra ka nahitany Jesosy Jaona mpanao batisa, dia inona hozy izy ny voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany ka ny 7:20 izay manao hoe indro ny zanak'olondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Izany hoe Jesosy Kristy mihitsy raha ny teny nikasika ny nafatesana izy, dia ho jereva tiozantsika izany eo amin'ny Luka toko 7:22. Raha nilaza ny fahafatesana izy dia hono izy Jesosy, ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafy ka ho lavon'ny loholona sy ny lohan'ny mpisorona mba ny mpanora-dalàna sady hovonoina, ary amin'ny andro fahatelo dia hitsangana. Ny zavatra lohalaharana izay nikendreny Jesosy Kristy dia ny atonga azy ho fanatitra, tsy misy kilema ary tsy misy fahotana, mba ahafahantsika mandray azy ho sorona. Fa satria zany sorona izany, fa satria raha itsika izay nanao ny fahotana tokony toerana izay itsika no tokony andohany zany fahotantsika, nefa izy naka ny toerantsika mba ahazo ny fiainana mandrakizay itsika, dia zany ny zavatra tadiavan'i Jesosy Kristy ho amintsika ihany koa, mba hanao sorona ny tenantsika koa isika. Ao anosy voalaza ao amin'ny Jaona toko 5:10 ka ny 7:17, araky ny lazain'i Jesosy, tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Iza ry havana no sakaizan'i Jesosy Kristy eto? Isika tsirairay avy ny sakaizana. Ary izany natonga an'i Jesosy nanambara sy nanazavy tamin'ireo apôstôly Paoly fa izy ireo koa dia tokony hanome ny fiainany ho an'ny sasany tahaka ny Jesosy Kristy nanome ny fiainany hamonjy antsika. Eo amin'ny Jaona toko voalohany ka ny 7 ka ny Jaona voalohany toko 7 ka ny 9 izay manao hoe izao no ahafantaratsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ny apôstôly Paoly koa dia ny nanana fitenenana momba n'izany fitiavana zany arak'izay voalaza ao amin'ny Romanina toko 12 ka ny 1 izay manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia ho fanimpom-panahy mety ataonareo izany. Ahoana ny fomba anaovantsika fanatitra ny tenantsika? Manasa anareo amin'ny valiny tsotra arak'izay voalaza ao amin'ny Jaona toko 7 ka ny 7:30. Ahoana ozy Jaona mpanao batisa? Izy tsy maintsy mitombo
fa izaho kosa tsy maintsy miaina. Ary ny zavatra telo farany izay zava-dehibe dia ny ataontsika aloha laharana zany dia tsy inona akory fa manao fanatitra velona any tenantsika, manome amin'ny fiainantsika mba ho tonga haingana zany fanjakan'Andriamanitra izany, ary manao ny sitrapon'Andriamanitra, ary ihany koa manao ny sitrambony mba ho tanteraka izany fiandrianana sy fanjakana zany tahaka ny any an-danitra ka hatraty an-tany. Ry havana, marina fa betsaka ny zavatra angatantsika amin'ireo zavatra telo lehibe ireo, kanefa zavatra tiako ho tarihana amin'ny saintsika amin'izao maraina izao, fa satria misy teny izay tena zava-dehibe mihitsy, fa satria inona ny antony ny anaovantsika any Jesosy ho loha-laharana amin'ny fiainantsika, dia manasa anareo aho amaky ny tenin'ny Sotro Ranomasina izay voalaza ao amin'ny Jakoba 2:1 ka hatramin'ny 3. Jakoba 2:1 ka hatramin'ny 3, izay manao hoe: avy aiza ny ady ary avy aiza fifandirana eo aminareo? Tsy izao va no hiaviny dia ny filanareo izay miady ao anatin'ny momba ny tenanareo? Mily ianareo nefa tsy manana ihany, mamono sy mitsiriritra ianareo nefa tsy mahazo ihany, mifandritra sy miady ianareo, tsy manana ianareo satria tsy mangataka, mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany, satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Reto ry havana, raha manaraka ny teny Soratra Masina io tsika, tsy matsiaro ny tenantsika ve tsika eo anatrehan'izany zavatra tanisany eto amin'ity teny voasoratra ao amin'ny Jakoba ity? Eto ry havana, mangataka tsika nefa tsy mahazo, mangataka zavatra tsika nefa amin'ny zavatra tsy tokony ho izy ny zavatra angatantsika. Ny zavatra angatantsika matetika dia tsy misarika amin'Andriamanitra fa zavatra misarika ho amin'ny tenantsika, ary rehefa mijery lavitra sy mandinika ny zavatra voasoratra eto amin'ity teny Soratra Masina ity tsika, ny hoe misy ny ady sy ny filanady sy ny fifandirana ao aminareo, indraindray tsika ry havana dia mieritreritra fa no irahaniny zay na zavatra any ivelany zay, fa zavatra ady ao anatin'ny tenantsika ny zavatra mitranka arak'izay voasoratra amin'ity teny izay voalaza eto amin'ny Jakoba ity. Ka noho izany ny zavatra angatahako sy angatahana amintsika rehetra amin'ity taona vaovao ity dia ametraka an Jesosy Kristy ho loha laharana, mba ho valina daholo ny zavatra rehetra izay tsy mety sy zavatra tsy tanterakitsika mandritry ny fotoana lasa sy ny ho avy. Amen.
tao iara hitsangana isika hivavaka. Andriamanitra ray be voninahitra, Andriamanitra ray be fiandrianana, mpanjaka n'izao tontolo izao. Raiso ny fisaorana ianao, tsy mendrika zahay, mpanompo tsy mahasoa, kanefa noho ny amin'i Jesosy izay nomenao teto amin'ity tontolo ity, na dia tsy nanjaka tahaka ny mpanjaka n'izao tontolo izao azy izy, fa nanitry ny tenany, nanaiky hatramin'ny fahafatesana, mba ho famonjenanay, mba ho tonga mpandova miaraka aminy ao amin'ilay fanjakana izay amboarinao. Misaotra ary raiso izany fisaorana izany noho ny amin'i Jesosy. Amin'ity maraina ity izahay, Andriamanitra rainay eo. Navoakanao avy teo amin'ny tany tontolo ratsy, navoakanao avy teo amin'ny 20 sy ny 20 zahay, hamakivaky an'ity 20 sy 20 ity indray. Rainay izay any an-danitra, mpanjaka ianao, izahay kosa entina ao amin'izany fanjakanao zany. Aoka ho loha lalanay ianao, aoka ho vody lalanay koa, tahaka ny tondranao ny vahoaka Israely hamakivaky an'ilay ranomasina mena. Handia tany mainy zahay, satria ianao no eo alohanay. Ianao no hamaky zany ranomasimbe 20 sy 20 vakivakinay zany. Tsy atahotra zahay, satria eo ianao, satria eo alohanay ianao mitarika anay. Ataovy matoky zany fitarianao zany zahay. Ny zaza minono, ny tanoranay, ny ray aman-dreny, ny tokantrano tsirairay avy. Andriamanitra, ento tahaka ny fitondra ny mpiandriondry ny ondriny zahay. Dia tsy anatahotra, ahazo fitahina, ahazo fitiavana mihoatra lavitra noho ny tamin'ny lasa, dia mba ho tonga ao amin'izany fanjakanao zany. Andriamanitra, ento mody zahay, ary eo ka ny fanahinao masina hamboatra anay eo amin'ny lalana mbola izoranay. Ahatonga anay ahay manaiky ny sitraponao, ahay manaiky ny torohevitrao. Andriamanitra rainay eo, tsy manana na inona enti manompo anao zahay, fa aoka lay hery avy amin'ny fanahinao masina, ny fitiavana, ny famarinana, ny famoram-panahy, ny fahalemem-panahy, ny faharetana eo amin'ny famakivakiana miaraka aminao. Dia mba hanana an'izany zahay, hanana ny hery sy ny vokatra ny fanahinao masina izany. Ary mandra-pahatonga n'ilay fanjakanao, zay efa fantatray tokoa fa tsy ho ela intsony. Andriamanitra, atafio anay ny hery, atafio anay ny finoana eo am-piandrasana an'izany. Ny asanay aoka hamokatra izany. Ny fahasalamanay aoka hositraninao izany. Ny zanakay aoka ho teizainao zany. Ary ny fiangonanao, Andriamanitra, anao ty dia mangataka sy mitaky zahay dahio manokana, ny tsirairay avy, ny filoha rehetra isatsapana. Andriamanitra, tsy maefa izany rery zahay, fa aoka ho eo ianao, ho loha lalanay, ho vody lalanay, hamefy anay. Ary ny irinay dia mba ho tonga fiangonana manome voninahitra anao zahay. Dia mangataka aminao zahay, Tompo, ny eloka izay nataonay, ny fahalemena izay naharesy anay, aoka hampahirezinao zahay, aoka omenao anay ny toky sy ny finoana,
fa handresy zahay. Jesosy eo, ianao no ilay mpandresy. De miara-mandresy aminao zahay. Mangataka an'izany vavaka izany amin'ny anaranao raha teo zahay. Misaotra raha eo. Amen. Que le Dieu du ciel nous témoigne son amour. Que le Seigneur Jésus nous accorde sa grâce et que le Saint-Esprit puisse nous conduire pendant toute l'année 2019. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Ary satria hiaraka isakafontsika rehefa avy eo, hisantatra ny taona 2024 dia andehitsika hivavaka ho an'izany sakafo izany koa. Hiaraka hivavaka ho an'ny sakafo isika. Andriamanitra, nomenao anay ny vatana, menao anay ny fahasalamana, omeo anay avy amin'ny alalan'ny sakafo koa izany. Tahio izay nomanina rehetra mba ho hery, mba ho tanjaka, mba ho fahasalamana, ary hoentinay hanompo anao sy hiderananao izany. Dia tahio ny asa aman-draharaha hamelomanay tena mba hahazoanay mihinana sy misotro ary mitafy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.